raisiko le zavatra nresahan'ny filoha Rakotomalala hoe tokony ajaina Rajoelina fa tsy mety ny manompa. Dino moa zany efa soatako tao hoe raha zaho manokana mbola tsy ary nanompa ny Rajoelina, fa raha lazain'le rifa hoe miteny hoe tsy mikatina ny loha malemy, zany lazain'le rifa opa dia arakaraka ifandraisany mariny fa ile freri koa olona miteniteny fatany vadika tsy vadika roa dia tonga dia manome ino moa zany basy ho an'ny zareo mpinono vody le hoe Friri Rakotomalala miteny hoe lisany tsy manaja ny Rajoelina tokony tsy nafanajana. Ka efa napetrako taminy hoe raha ny zavatra teneniny Friri Rakotomalala mikasika Faniry Soa hoe tsy haiko kinga vody vodsasaina tsy zalitsileny lery dia lery ve ny anome lesona anay androany hoe tokony asina fanajana. Iny tsy arako de toute façon Friri Rakotomalala olona miteniteny fatany la tsisy lavanazy iny, fa raha lery miresaka lalàna hoe misy lalàna amin'ny fe so lery ve ny resaka lalàna, olona mitsoka avy any avy nanao escroquerie zay ny tsoany avy Madagasikara dia lery ny anome lesona mikasika lalàna. Ka ny zavatra tiako tenenina hoe tokony ajaina ve Rajoelina raha misy filoham-pirenena atamy tantaran'i Madagasikara tsy manaja ny malagasy indrindra dia Rajoelina filoha farany arrogant indrindra sady manoa revina Jolahimboto. Reny le hoe misy mivovo zany ve ny olona président de la République ve anao dia ampiasa ny terme hoe reo mpanotra reo mivovo mangataky izy moa sy teny hoe anaovana excuse publique. Iany Rajoelina ve ho azonao anao excuse publique zany? Jamais. Bandy fière ampiasa de arrogant be izy miseho milay satria manana an'ireo ino moa zany miaramila an'ireo manana an'ireo miaramila an'ireo zay mihitsy ny tena mampigesta fatratra azy, tena mampiseho milay azy ary mitena miseho milay izy. Raiko tsika vohatra fotsiny amin'ity fahalasana ny ramatoa tompovavy Selina Ratsiraka amin'ny fahafatesany ino moa zany fandevenana na ny fahafatesany tompovavy Selina Ratsiraka tsisy mipointe tany izy mivady na Rajoelina na mialy eo mamalagasy anao dia tsy maintsy misy ihany famangina, tsy maintsy misy ihany fampinonana ho an'ny havana mamalagasy zay. Fa maharaka an'izay na protocole ma filoham-pirenena sy ma première dame dia manao an'izany daholo reo ino moa zany mpitondra rehetrrehetra sy première dame eran'izao tontolo zao raha fa misy filoham-pirenena taloha maty na ny vadiny hita tsara y daholo zavatra rehetra zany, fa izy mivady reto iany Rajoelina sy miala dia olona tsy ahoana moa zany tsy manana ino moa zany respect amin'izan'izy zany. Tena olona arrogant be reo miseho milay be reo satria manana mibasy izy androany, manana an'ireo miaramila an'ireo izy manana zandary reo izy dia manana mpinono vody azy dia tena arrogant tsy sotra zany reo olona anankiroa reo dia tsisy tana fampinonana zareo sady tsisy tonga nandevina. Ny pire amin'le resaka dia zao rehefa tonga ny football dia iny tsy maintsy mipointe foana, raha vao misy anona kely dia tsy maintsy mipointe foana izy, afaka foana izy. Fa rehefa misy ny famangina ohatra ny natany amin'ny fahafatesana olona maro tany amin'ny inona moa Ambohimalaza tsy anao izy fa raha vao fetifety dia iny foana ry fetara izy mivady reo ary reo dia tena mampiseho mihitsy hoe zareo no mitahina many, mampiseho an'izany mihitsy. Iany Rajoelina ngamba ny filoha gasy tsy niresaka amin'ny opposition mihitsy, tena hoe tsisy dialogue mihitsy. Raha vao tonga ny olona angataka iresaka amin'any Rajoelina dia ny basy maro vavana alefany. Mbola tsy ary nisy concertation nationale
conseil national tafikan'andro velona fa izy de hoe ataovy zay ina moa zany zay ataony lesany ana fa tsy firiko lesany décadrako lesany tsy zava-tsy zay ny méthode rajoelona nareo fa nahita aveo nareo fety-pirenena de tsisy afa-tsy ireo Iany Rajoelina sy ny mponony vody azy no tonga ary amin'ny matso ary hatramin'izay tonga eo ny filoham-pirenena taloha tonga eo daholo ny mpanohitra ny mpanao politika rehetra samy tonga eo daholo amin'ny fety-pirenena amin'ny Rajoelina tsy miresaka amin'izan'izy izy tsy manaja an'izany izy tsy miraharaha an'izany izy fa izany ny ataony satria matoky le basy izy matoky le basy ka olona tsy manana diplôme ve olona mpianona be sarety ve lasa président de la république normal raha ça lui monte à la tête en plus n'izany sûr izy hoe la France no protéger anazy amin'ny resaka renseignement de aveo sûr koa izy fa manana kama ao amin'ny gendarme sy miaramila afaka miaro azy à tout moment de tena olona tsy manana BBC izy de normal izy raha tsy rarahan'izany izy jereo raha ohatra ve tonga ny ina moa zany équipe-ny Barea de ina moa zany tsy tokony mba samy mba teo ve Ravalomana na Ristena ny olona isan-karazany reo fa de an'le ry dôlodôlodôly ny setra rehetrretra miafiafy daholo ny mpanao politika rehetrretra ny manam-boninahitra rehetrretra miafiafy dôlodôly fa zay tiany Rajoelina atao zay tiany Rajoelina atao amin'ny rehetrarehetra anome vola amina 1 milliard izy ho anamboatra villa ho an'ny joueur anome vola avion izy hofaina zay tiany atao zany hoe tena hoe ampiseho Rajoelina mihitsy hoe tena zay tiako atao tsangana zay mafy fa za mafy be zay ny zavatra fandehany eo ary tena humiliation ho an'ny gasy ary fanambanina ny gasy satria tena ataony any Rajoelina hoe tena tsisy raha iny maniko anareo gasy fa zay tiako atao eto zay tiako omena vola zay tiako anaovana ny volam-panjakana io aiza nisy fitondram-panjakana ka ny filoham-pirenena no mandidy manapaka ny famoahana vola aiza eran'izao tontolo zao nisy firenena ohatr'izany de fa zay ny ainatsika hoe raha volavo miteny fotsiny izy hoe amoaka vola androany fo izy androany de hoe omena vola ry alaina le vola tsy anaovantsika fety be anao fety be atsy raha vao miteny izy de mandady aminy daholo ny ina moa zany ny gouverneur ny banque centrale mandady aminy daholo na ny comptable izy mandady daholo satria izy le tena super président izy no filoha tsy refesy mandidy amin'inon'inony fa de sitrapony dôlodôlodôly io natontony amin'ny téléphérique amin'ny volam-panjakana natontony amin'ny ina moa zany Colisée ao amin'ny Rouva ao amboariny fotsiny io tsisy lavana an'io amina milliard io lalan'iny amina milliard koa ny autoroute tsy rarahany matinona ny gaseta tsy rarahany any Rajoelina zany fa izy no mandidy manapaka fomarana izy de miteny izy anamboatra zao etsy anamboatra ina moa zany scope volant tsika tsisy masaka anazy amin'izany zany ny tsona hoe ina moa zany république bananière zany ny tsona hoe autoritarisme ina moa zany régime totalitaire zay tiany filoham-pirenena anankiray atao tsisy androm-panjakana hafa ina moa zany équilibre de pouvoir ny balanceany ny contrôle ny exécutif ina moa zany rôle président be de be ny gasy tsy mahafantatry fa ny olona président mpanantateraky exécutif de mpanantateraka zany de misy ny androm-panjakana hafa ohatrany anteny miram-pirenena ny contrôle ny zavatra ataony de ohatr'izany koa ny pouvoir judiciaire fa ny tsika tsisy an'izany tripartite zany tsisy an'izany contre pouvoir zany fa any Rajoelina daholo no maka vola bazary amin'ny volany gasy de zay tiany anaovana an'io tsy manontany an'izan'izany io tsy mila mirendre compte amin'izan'izy fa zay tiany atao io ka miteny tsy hoe respect Iany Rajoelina nga mirespecte an'izan'izy tsy mirespecte an'izan'izy hoe tsy mirespecte ny gasy izy alay ny vola io de tiany an'la koveta tiany an'la ina moa zany jiorona koa andaingany gasy andaingany taona amin'ny taona tena hoe ampesony ny gasy tena hoe tsy reny amaly le gasy fa zay le revy Madagasikara amin'izao fotoana zao matoy izy afaka manao an'izany
de misy d'accord am'izay zavatra zay hoe atao super président le rangahy ty, avela anao zay tiany atao le rangahy ty, zay miteniteny anazy eo de kakay. Matoa izy afaka manao an'izany de misy olona manohana anazy à 100%. Matoa izy manana zay pouvoir zay de misy olona manohana raha de efa manana le ina moa zany le fitondrana de misy manohana hatramy farany io. Zany amin'misy Facebook inona moa zany ny page feno, ny page manao propagande Andry Rajoelina feno, tena avoaka daholo, dépêche maninona express inona zany inona daholo nationalisme exagéré, serasera mada, actu mada, infocom, tsy ino moa zany feno inondé ny Facebook amin'ny page propagande ny Andry Rajoelina. Tena hoe zany le tena hoe totalitarisme. Ka zay le izy raha nisy filoham-pirenena to Madagasikara atao tsy nanaja ny gasy, de anao manao tsinitsinina ny gasy, tsy arrogant indrindra ny Andry Rajoelina. Tena arrogant, tena tsy miresaka am'lahy izy, tsy miresaka amin'ny ravalomanina, tsy miresaka amin'ny siteny izy, tsy miresaka amin'izanizy izy. Zavatra ataony ary porofony mihitsy hoe zay tiako atao io. Raha androany ala miresaka ny zanany hoe fa manina moa ino moa ny zavatra ataon'ireo bandy kely reo amin'ny itapirosatra rehetra, tsy mamaly an'lahy izy, tsy manome falazavana, tsy mamininina, fa zay le izy. Falela tsara, tsy falela tsara, satria revina Jolamboto coupe Besareto nataonao président, responsabilité ny gasy zany, de zao vokany zao.